Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 7. Izao ry havana dia miteny amin'ny olona mahalala ny lalàna aho. Fantatrareo tsara fa raha mbola velona ny olona no fehezin'ny lalàna. Ohatra, ny vehivavy manambady dia fehezin'ny lalàna mba ho an'ny vadiny raha mbola velona ny lahy. Fa rehefa maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàna mame azy amin'ny lahy izy. Koa raha manambady olon-kafa ilay vehivavy fa velon'ny lahy dia atao hoe mpanitsakitsabady. Fa rehefa maty ny lahy vao afaka amin'ny lalàna izy, ka tsy mpanitsakitsabady intsony raha manambady olon-kafa. Toy izany koa ianareo ry havako. Tamin'ny alalan'ny tenan'i Kristy dia nanjary maty ianareo raha ny amin'ny lalàna mba hanjary ho an'olon-kafa, dia ilaina hatsangana ho velona avy tany amin'ny maty mba ahavokarantsika asa soa ho an'Andriamanitra. Fa fony isika ny aina araka ny na olona mpanotantsika dia ny filan'ny fahotana izay noetsehin'ny lalàna no ny asa tao amin'ireo zavatra anisan'ny tenantsika mba ahavokarantsika asa mahatonga fahafatesana. Ankehitriny kosa dia afaka amin'ny lalàna isika, fa maty tamin'izay namehezana antsika. Hany ka fomba vaovao araka ny fanahy masina no hanompontsika an'Andriamanitra, fa tsy fomba tranainy araka ny lalàna voasoratra. Inona ary no ho lazaintsika? Fahotana ve ny lalàna? Sanatria izany. Nefa tsy ho nahafantatra ny fahotana aho raha tsy tamin'ny alalan'ny lalàna. Ohatra, tsy ho nahafantatra ny fitsiriritana aho raha tsy ny lalàna no nanao hoe aza mitsiriritra. Saingy no ararotin'ny fahotana ny didy hampihetsika ny fitsiriritana rehetra ato amiko. Fa maty ny fahotana raha tsy misy lalàna. Taloha, fony tsy mbola nisy ny lalàna dia velona aho. Fa noho ny tonga ny didy dia ny fahotana ny velona. Fa izao kosa maty. Hany ka ny didy izay natao ahazoana fiainana no tonga ahazoko fahafatesana, satria no ararotin'ny fahotana ny didy hamitahanay sy hamonoanay. Noho izany dia masina ny lalàna, masina koa ny didy, ary arandrariny sady tsara. Koa ny zavatra tsara ary ve izany no nahatonga fahafatesana ho ahy? Sanatria, fa ny fahotana mba hiariarian'ny mahafahotana azy no nahafaty ahy tamin'ny alalan'ny zavatra tsara. Hany ka ny fahotana dia hita ho tena fahotana iringiriny amin'ny alalan'ny didy. Fantatsika tokoa fa ara-panahy ny lalàna. Izaho anefa dia miaina araka ny maha-olona mpanota ahy, ary namidy ho andevon'ny fahotana. Tsy fantatro be ihany izay ataoko. Tsy izay sitrako no ataoko, fa izay halako no tanterahiko. Raha izay tsy sitrako no tanterahiko dia mihaiky ny lalàna ho tsara aho. Kanefa tsy izao intsony no manao ny tsy sitrako, fa ny fahotana izay monina ato anatiko. Satria ny tsara fantatro fa tsy monina ato anatiko, izany hoe ao amin'ny olona mpanota ahy. Mba misy ato anatiko ihany ny fikasana anao ny tsara, fa ny fahatanterahana azy no tsy misy. Satria tsy ny tsara izay sitrako no tanterahiko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Kanefa raha ny tsy sitrako no tanterahiko, dia tsy izao intsony no manao azy,
fa ny fahotana izay monina atao anatiko. Izao toe-javatra izao ary no tsapako. Nasitrako azy ny hanao ny tsara, dia ny ratsy no mahazo laka ao amiko. Fa raha ny ao anatiko ao dia mahafinaritra ahy ny lalàna an'Andriamanitra. Nefa misy toe-javatra hafa hitako ao amin'ireo zavatra anisan'ny tenako, dia toe-javatra manohitra ny lalàna ankatoavin'ny saiko, sady toe-javatra mahatonga ahy ho voafatotry ny fanapahan'ny fahotana izay miasa ao amin'ireo zavatra anisan'ny tenako. Indrisy, olona fady iranovanao, iza no hanafaka ahy amin'ity tenako izay mampirona ahy amin'ny fahafatesana ity? Kanefa isaoran'Andriamanitra izay hanafaka ahy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa manompo ny lalànan'Andriamanitra izany aho amin'ny saiko, fa andevozin'ny fanapahan'ny fahotana kosa amin'ny maha olona mpanota ahy.